Eny ary dia fifaliana ho anay ato amin'ny Météo Madagasikara indray no mandroso tokantranonao amin'ity ala ity manolotra ny arahaba ho an'ny isam-baravarana. Dia vola kakafitra trano izy ity fa ny alzaina ny tsioka be tsy matsinanana no mandrafitra ny toetry ny andro eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Araka izany ao amin'ny rapitso maraina dia hilatsaka indray ny orana malefaka ny Asavasy Analanjy anty. Ibalika be kosa ny masoandro amin'ny faritra sisa fa ao ary ny fisavan'ny Andianjavona Voamaraina amin'ny Avoatany sy any Menabiany. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola toetrany ny orana malefaka ny Asavasy Analanjy ary ibalika be hatrany masoandro amin'ny faritra sisa na dia ola Lovandraona aza indraindray ny amin'ny faritry Vakinakaratra. Tsy dia mihetsika firy raha hoarina tamin'ny androany maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso mbola 9 degré celsius hatrany any Vakinakaratra any ary 5 degré celsius ny ambany any Ambatolampy. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mandina 12 hatramin'ny 13 degré ny amin'ny faritry ny Avoatany. Ny morotsiraka Atsinana sy Andrefana dia eo anelanelany 5 hatramin'ny 12 degré ary ny ambony indrindra dia 13 degré any faritany Mahajanga sy any Amaivatanana. Ho amin'ny rapitso dia ibalika be ny masoandro amin'ny faritry Milan, Johannesburg sy La Réunion. Ifandimy kosa andrahoana sy masoandro ny Paris, Maurice ary andrahoana ny andro Bangkok, Kanora, tadrivindrahoana ao Comores, Seychelles sy Nairobi. Dia izay tompoko ny météo antsika amin'ny fiteny malagasy mampime fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.